Andriamanitra dia Andriamanitra na planification. Manana plan Andriamanitra rehefa manao zavatra. Zavatra anankiray le hoe manana fahaiza-manao na hoe compétence, fa ny compétence na ny fahaiza-manao anao tsy arahana planification dia ho rava ihany ianao rehefa avy eo. Ny olona naomby indrindra teto ambonin'ny tany tsy Michael Jackson. Ny olona naomby indrindra teto ambonin'ny tany tsy Johnny Hallyday, satria izy nazo vahoaka betsaka tamin'ny androny nanao pacte tamin'ny Satana izy tamin'ny 666 mba azahoana olona maro be satria nifaninana tamin'i Jesosy izy. Ny olona naomby indrindra teto ambonin'ny tany tsy ireo olona hitanao tao anaty boky na arianao tany hoany, fa i Jesosy ny naomby indrindra, namokatra indrindra tety ambonin'ny tany. Ao amin'ny Jesosy isika mianatra zavatra. Ka ny amin'ny Jesosy manana plan izy ny amin'ny zavatra ataony. Manana plan, manana inona azafady? Manana plan. Misy olona tena hoe arakaraky ny vavahany memikatona ny say lasa hoe dondrodondrony zany izy. Fa i Jesosy ankoatra ny vavaka zay ataony, manana plan izy. Ary zay plan zay ny mila hita eo aminao manomboka izao. Misy planification ny zavatra ataonao. Andriamanitra dia Andriamanitra tompona plan. Rehefa manao zavatra izy misy plan izy, misy planification. Andriamanitra anamboatra olona kanefa misy plan izy. Tsy olona aloha nataoko freto aloha napetrapetrako tsara ozy. Hazavana aloha izy ny ataoko voalohany. Vita ny hazavana. Nanao izy tany, nanamboarana ny tany tompoko ho an'ny olombelona. Satria ny Baiboly dia milaza ny lanitra dia an'i Jehovah fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Fa tsy tonga dia olombelona namboarana, fa nisy plan aloha, ny zavatra ilainy aloha ny apetrako, ny tontolo iainany aloha nomeko. Andriamanitra nanana vision hanao trondro, fa tsy trondro aloha ny namboarana, tsy hazan-drano aloha ny namboarana, fa inona ny plan nataony aloha? Ny tontolo iainany. Rano tsy nisy ninina ny namboarany tamin'ny voalohany, nefa tsy rano ny tsinjovony fa ny hazan-drano ny tiany atongavana, fa ny tontolo iainany aloha zany napetrany. Vita ny rano dia ozy izy hoe aoka ny rano amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany hafa. Misy plan izy rehefa manao zavatra. Planification avereny hoe planification. Io tsy vitana vavaka. Manana ny toerany ny vavaka, manana ny anjarany ny vavaka. Sika natao hivavaka foana ary tsy mety rehefa tsy mivavaka isika, fa vavaka tsy miaraka amina plan tsy sinanenina vitany. Manana voninkazo sika eto, tsy vitana vavaka ny mampaniry an'io, fa avoaka io rehefa maraina ny andro azo masoandro. Plan zany. Tonga ny hariva ampidirina ndray, plan zany. Maheno ana ve ianao lasana vava-malala? Lazao namanao manana plan ve ianao amin'ny zavatra ataonao? Misy olona ankininy amin'ny vavaka daholo ny zavatra rehetra. Vavaka. Momba ihana, tsy mety niteraka ihana, fa noho ny tsodrano azony tamin'ny ely. Toy izay mandihana soamantsara. Fa tsy tonga dehibe voky izy raha vanazy an'ilay tsodrano, foy ny Baiboly nahalala azy ny vadiny. Tsy vita ny vavaka ny nazahoany zanaka, fa ny vadiny nahalala azy. Halleluja. Ianao manankina ny zavatra rehetra amin'ny vavaka. Fa misy plan raha lasiana bavy malala. Ary Jesosy dia olona plan izy. Manana planification. Io ny lehilahy marani-tsainy indrindra tetỳ ambonin'ny tany. Devoly manko ny hevitra fa tena gaigila goavana. Nefa navelany Jesosy hanao ny asany devoly mba hahafahan'i Jesosy ho tonga eo amin'ny planin'Andriamanitra.